Antananarivo maro vonona hiatrika ny fampandrosoana ao anatin'ny filaminana no nandray ny kandida ajo andriana anarivelo tany vavateny n'Androany. Notokanana Androany ny bureau ny commune vaovao sy ny poste avancé ny gendarmerie pirenena tany Sahatavy vavateny. Ny sainam-pirenena malagasy sy ny lanjany mendrika horohana ny tompon'andraikitry ny miarifenitra izay nampivadika ny sainam-pirenena malagasy nandritra ny kabarin'ny filohan'ny tetezamita hitapoko hita-pirenena omaly. Anomboka afaka iray volana ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena araka ny daty ny fanarahana tamin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Mahita daty mpifidianana hafahafa amin'ny martsa 2024 kosa ny avy ao amin'ny prôravalmanana. Ary farany ny roller sy ny skateboard ary ny trottinette kilalao lafidy sy mampidi-doza eny an-dalambe tokony hisy ny fandinihana manokana ny lalàna hifehy ny fampiasana azy ireny eny an'arabe. Dia mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray tomboky lasy tomboky vavy amin'izao hariva izao. Ampanajana no hiara-bananao sy hanasananao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Nikolo TV sy Nikolo FM hatramin'ny farany. Lafim-baovao ara-politika avy hatrany no anomboantsika ny fampahalalam-baovao anio momba ny raharaham-pirenena. Amin'ny iray volana toy izao no anomboka ny fampelezan-kevitra taorian'ny vaovao samihafa hatramin'ny omaly na ahafantarana ny datin'ny fifidianana avy amin'ny senita sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ny 4 septambra hatramin'ny 3 oktobra ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filohampirenena fihodinana voalohany ary amin'ny 7 novambra hatramin'ny 12 desambra kosa no atao ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fihodinana faharoa sy ny fifidianana solombavam-bahoaka. Andrasana amin'io herinandro avy io kosa ny fametraha-pialana ireo mpitondra fanjakana kandida araka ny lalàn'ny fifidianana. Miisa 30 izy ireo no voakasika izany. Etsika ilan'izay tahaka ny nataon'ny vondrona afrikana sy ny JIC Madagasikara nilaza ny fahafahampon'izy ireo sy ny fanohana ny datim-pifidianana navoaka ny senita farany teo. Ny avy eo amin'ny OIF na ny fikamban'ireo tany no mampiasa sy miteny ny teny frantsay. Lafim-baovao hafa kosa indray sainam-pirenena Nitsimbadika vonona hanao famindram-pahefana ampilaminana ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Io ny votoatin'ny fanambarana lehibe natao omaly. Raha tanteraka izany dia io ny famindram-pahefana ara-demokratika voalohany eto amin'ny tantaran'i Madagasikara. Indro kely hoy ny mpandrafitra saingy singam-bolo mandavo ny vositra araka ny fitenin'ny Tolo. Tsy netiny nametrahana ny sainam-pirenena nandritra izany fanambarana izany. Nanontany manam-pahaizana iray izay momba izany fanazavana. Tokony ho vaovao nanakoako teto amin'ny firenena ny votoatin'ny kabarin'ny filohan'ny tetezamita omaly. Sambany vao nisy filoham-panjakana mitana ny andraikitra amin'ny filoham-pirenena no nilaza ampahibe maso teto amin'ity nosin-drazantsika ity fa hoe hanao famindram-pahefana ampilaminana. Takona tanteraka nefa izany. Fahadisoana lehibe no nataon'ny mpiandraikitra ny arifenitra Ambotsiroitra. Nivadika ambony ambany ny sainam-pirenena malagasy nandritra ny fanambarana. Raha mbola kandida Andriamatoa Andry Rajoelina dia hoe tsy mpihoditra akondro ireny. Na tsy izany aza nefa misy dikany lehibe ary zava-doza no nitranga omaly. Ny sainam-pirenena aloha dia anisan'ny manan-danja lehibe eo amin'ny firenena anankiray satria marika iny ny fahaleovantena firenena anankiray ary ny loko izay hoentin'ny sainam-pirenena dia manana ny dikany avokoa. Fotsy aty amin'ny sisiny dia mena aty amin'ny ilany ambony dia ny maitso aty amin'ny ilany ambany. Ny mena zany dia manambara izay hoe fiandrianam-pirenena. Ny maitso kosa indray dia milaza izay hoe tontolo iainana misy eto Madagasikara, milaza ihany koa ny atao hoe fanantenana satria midika fanantenana ny loko maitso. Ny loko fotsy kosa indray dia milaza ny atao hoe fahadiovana ary indrindrindrindra ny fankatoavana malagasy ny rafitra misy hatramin'ny nisin'ny fanjakana teto Madagasikara ka hatramin'ny azahoan'ny fahaleovantena. Tsy misy fanamarina tena azon'ny arifenitra atao manoloana ny tranga tahaka ireny. Filoham-panjakana fa tsy olon'olom-poana noho ny kabary. Raha tany ivelany, tranga mahavoaroaka ny departementan'ny arifenitra iray manontolo ny fahadisoana goavana toy ireny. Tranga izay tsy maintsy hitsaran'ny vahoaka entina ny mpitondra na tiana na tsy tiana. Noho ny fahamaizana ohatra dia le mpiasa ao Tandapa Ambotsiroatra zany no nanao fahadisoana. Mety hoe maika izy
dia tsy fantany le sainam-pirenena hoe tokony mena ny ambony fa tsy ny maitso, fa ny maitso no nataony ambony a dia mena nataony ambany satria araka ny eritreritany dia hoe sainam-pirenena foana io. Zay ny anankiray. Faharoa manarakaraka an'izay ary anisan'ny zavatra tena mampalahelo satria milaza mihitsy zany fa na mety manao fanahiny tsotra fotsiny izao izy hoe alao a le mena natao ambany satria fiandrianam-pirenena mihitsy no voaososy amin'izany satria mena eto dia milaza an'izay fiandrianam-pirenena izay, milaza an'izay ery ananan'ny fanjakana anankiray izay ko maninona le ery ao ambany aty amin'ny farany ambony na avadika eo aty ambany indray. Arak'izany, andrasana ny fanapahan-kevitra goavana ho raisina ambotsyroatra amin'ny tompon'andraikitra mivantana na tonga ny fahadisoana mihoapapana tahak'ireny. Fahadisoana izay maharatsy endrika ny Madagasikara noho ny fihazakazahan'ny serasera na dia teo aza ny fanovana ny sary sy ny fanitsiana izany natao faran'izay aingana taoriany ny nandehanan'izany mivantana tamin'ny haino aman-jerim-panjakana. Ny tany no mitondra ny olona rehetra ary tsy afa-miala amin'ny faminanin'Andriamanitra ny zanak'olombelona. Tsy misy afa-miala amin'izao krizy izao ireo rehetra nanao sy nitondry zotra ary tsy tokony hofitana amin'ny fifidianana tsy misy ny vahoaka hoy izy ireo fa amin'ny taona ho avy vao misy ny fifidianana araka ny kajy faminaniana izay hitan'izy ireo. Misy kajy ary mipetraka amin'ny lojika andravatra ny fiainan-janak'olombelona eto Madagasikara ary tsy tokony hofitahana ny vahoaka malagasy manoloana ny toetra raha misy amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana nataon'ny prora-Valomanana tamin'ny mpanao gazety ny maraina teo ny mahakasika ny seha-pifidianana sy ny fanendrena ny CES sy ireo kandida ankehitriny. Azaiko hoe tsy hoe manarana Valomanana hoe tsy misy drano tanany, misy drano tanany na Andry Rajoelina zany na Ratsiraka zany na Tamizafy zany nitondra ny ositra daholo ny tanan'ireo. Tokony apetraka koa zany atao mpankavy ho hitan'ny CES senité sy ireo vondrona rehetrarehetra zany manohana ny Union Européenne, ny SADC, ny communauté internationale zany izay mahatonga hoe tsara midy eny an-dalambe mitondra an'izay vao fantatry ny vahoaka sady ireo koa ngena ilatsaka raha tsy lanyreo hoe sako ny lokanareo amin'izany. Efa vitan'izy ireo ihany koa ny kajy marina anaovana ny daty fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny taona ho avy io. Tiany daty mety ho amin'ny tany malagasy sary azahoantsika malagasy tsodrano avy amin'ny-Janahary dia ny 20 martsa 2024 hatramin'ny 9 martsa 2024. Ho hitantsika eo ny fahamarinana izay kajy ataon'ny prora-Valomanana izay ary dia samy hamaritra ny mety fandehan'ny toetra ara-politika eto Madagasikara isika na ho marina izay na ho diso ihany koa. Trangam-piarahamonina kosa indray fianakaviana enina no tsy manan-kialofana noho ny haitran'ny tranga tety Sabotsina Mena io tolakandro io tokony ho tamin'ny iray ora. Tamin'ny iray ora sasany no tonga ny mpamonjy vona ny feny afo. Tsy nisy ny ainana fohy saingy may avokoa ny entan'ireo tao ambony rihana rehetra fa na dia diny. Raha tombanana antapitrisany maro ny fitambaran'ny entana kilan'ny afo teto amin'ity trano gasy iray ny rehatra tety Sabotsina Mena ity androany. Olona 30 no tsy manan-kialofana vokatr'izany. Raha tara kely dia tavela tao ambony rihana ny ankizy kely iray sy ny ray beny izay narary tao am-pandriana tao ambony rihana izay tsy mbola tonga saina sy nitomany no ny ahaterina tamin'ny fotoana nandalovana teny. Andriamanitra, isaka amin'ny izay teny mianaka kely miaraka amin'ny zafy kely koa tena ena tamin'ny teny izay naboakany melo. Andriamanitra, tsy izay nindesina mihitsy izay fa misaotra an'Andriamanitra izay fa mba tsy mainy zafy keliko sy ny tenako mba marary Nefa ny abato ambany zany le afo azonao dia iny miakatra tany ambony dia izay ny zavatra dia izay moa zany tena ny amparany ambony indrindra mihitsy dia tsisy azony raisina mihitsy zay zao eny mianaka zany zay aloha no any parety zany boaka teo amin'ilay tapo-trano mihitsy zany navoaka dia roa any fa zay ato apany ato mpanofa trano enina zany zay ny ato. Tsy fantatra le izy fa ohatran'ny hoe court circuit le izy dia tonga dia nirehatra le izy nirehatra dia niakatra le afo dia nakany nanenika ny trano ao tena ny ao ampovoany dia ty ravavy ty eo farany ambony le tatonelana zao mba misy afo fanendry zareo mahita daholo ny anazy sy le ditabeany ambony. Raha ny filazan'ireo nanatry maso dia avy ao ambany rihana ny poiran'ny afo tsy nampilazany tao ambony izy ireo raha tsy tafavoaka ny avokoa ny entany.
Tsy mbola fantatra mazava izay antony hafa saingy efa nanao constat ny antoerana ny mpitandro ny filaminana. Ny fanilian'ny samy mpanofa ny mety ho ny andohan'ny afo. dia zany tsy mahafantatra nefa hoe mirehatra fotsiny dia zay vao mikoropaka-nana fa raha ohatra hoe tatony nisy a tonga dia tatony mipoka voalohany indrindra ay raha ohatra hoe tatony nisy an'izany fa zao mahita zao rehefa zay tsy fantatra le avato amin'le zay avato zany ny andohan'le izy dia efa nendry zareo netany ohatra ny efa tafavoaka daholo ngambany. Dia zay izy vao niteny tany ambony dia le olon-dehibe iray sy le zazakely anankiroa navoaka very amin'ny ino ty izy ty tery amin'ny tafo tery nampidinina tety ambany. Fepetrandreto aloha hatramin'izao dia tsy maintsy hojerena zay tokony ahafahana mametraka azy amin'ny toerana zay tokony hamonjena azy aloha raha izay raha ohatra ka tsy azo hipetrahana tsony ty trano ity dia tsy maintsy tijevana zay toerana raha manakavana izy dia apetraka ny amin'ny havana tsy manakavana moa izy dia jerena toerana ato amin'ny faritra manodidina sona manam-piasa. Naresaka ny faritra Sabotsina Miana tato ato rehefa ny fanimbiasan'ny fanafiana amin'ny Tampyadina dia izao hitrangan'ny trano izao indray. Ny fiandohan'ny vanim-potoana mafana tahaka izao izay tokony hijerena isa-tokantrano manokana izay mety ho aro afo azo raisina tampoka raha sanatria misy ny amehana. Araka ny antotanisa, be kokoa ny trano may rehefa lohataona mafana, izany hoe ny volana Septambra sy ny Oktobra mitaha amin'ny vanim-potoana hafa. Pejy hafa kosa indray, tandondomondozana lemaka be tsy mitatatra. Tanimbary manana velarina 2,700 hektara no tsy namokatra araka ny tokony ho izy intsony roa taona lasa izay. Antony ny fahavakisany fefoloha manamorona ny reniranon'ny Mamba. Ahinim-ponina ny mbola hitrangan'izany amin'ity taopambolena ity raha tsy misy ny fepetra raisina sy vahaolana maharitra raisina manoloan'izany fanadihadiny. Vary akotry 7,703 taonina farafahakeliny no tokony hiakatra amin'ny tahambarin'ny petsy mitatatra isa-taona izay mamatsy Antananarivo renivohitra. Fianakaviana manodidina ny 5,000 no mivelona amin'ny fambolem-bary ao amin'ny fokontany Ambohimpanjasy-Belanitra manamorona iny lemakiny. Tsy misy samam-boly intsony anefa ny tanimbary manakaiky ny fefoloha iray izay efa mivava noho ny fahavakisana ary efa nampitondra takaitra hatrany antsopotry ny mpamboly nandritry ny 2 taona. Tena kivy mihitsy ny tantsaha amin'izao fotoana izao satria tia ambolo izy nefa ny sainy mbola mananina be amin'ny fotodratra tsy vita ty. Zay zany eto amin'ny toerana Ambohipanja zany io tena toerana famelomana mihitsy zany amin'ny vaky ambiaty satria rehefa fotoana vaky ambiaty zao zay tokony efa miasa tany nefa tsy afaka miasa tany mahitsy noho ny fahavakisany'ity zay renirano ity dia tsy afaka mamboly mahitsiny zay. Zay zao dia miravoravo tanana fotsiny satria efa fotoana fiasanay zao. Indro vaky ity fefoloha mirefy 21 metatra ity no nirotsakorana sy ny fandalovan'ny rivo-doza-Jehova tamin'ny taona 2014 izay nandifitra ny tanàna. Efa nisy ny fanamboarana saingy tsy naharitra. Mifampitaona ny mponina ao an-toerana amin'ny asa tana maro amin'izao fotoana izao amin'ny fanamboarana fefoloha vonjitaitra hiatrehana ny fahavaratra. Tapa-kevitra ny fokon'olona zany satria efa betsaka moa izay lalana nale zay dia voalaza moa tamin'izany fa hoe mialatsiny amin'ilay teny baiko hoe grand travaux le izy nefany dia hoe mbola miandry ny financement dia nijery vahaolana zahay niresaka tamin'ny région dia hoe tsy maninona raha verina indray le vonjy rano vaky teo zany. Noho io olana amin'ny fambolena io lasa nanao biriky ny tantsaha sasany. Tany mainty ny fanaovana biriky ny 10 hektara amin'ity lemakity amin'izao fotoana izao. Simba ny tanimbary ary mety mbola hitatra izany raha tsy miverina amin'ny laona ny fambolena. Efa nisy tompon'andraikitra nidina teny an-toerana nijery akaiky izany. Efa tonga tety ihany koa ny premier ministre Omer Berzika taria Belanitra taria nampanantena izy tamin'izay fotoana izay hoe ho avy ary ho jereny akaiky ny momba an'io efa lasa ihany ny volana sy ny andro hiditra amin'ny taopambolena indray ny tantsaha sakanany ambony mampanantena nefa ny tsy hita. Vonjitaitra ihany ny fefoloha amboarin'ny mponina ao an-toerana ankehitriny noho ny amehana amin'ny fampidiran-drano. Ahina hirodana nefa izany raha vao midona ny fotoam-pahavaratra. Mila vahaolana aingana ireto tantsaha ireto raha mitatra ity fahasimban'ity fefoloha ity hiantraika amin'ny vantana amin'ny vidim-barina Antananarivo izany amin'ny volana Desambra, Janoary ary Febroary fiakaran'ny vary aloha. Eo amin'izay resaka foto-drafitrasa izay hatrany, foto-drafitrasa anisan'ny andehibe ny tantsaha Ambohitra Manjaka ny tohan-drano lehibe iray izay mamelona ny tantsaha amin'iny faritriny. Nahazo famatsiana avy amin'ny Prime Ministra lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany mitaraina ireo mponina fa misy manao fanihaniana ny fanimbana azy ity amin'izao fotoana izao ka hanaovany antso ho an'ny tompon'andraikitra voakasika izany.
Komina efatra Ambohidrapeto fiombonana Akadimanga ary Ambohitry Mandraka no mahazo tombontsoa amin'ny tohadrano lehibe izay vita ny Praimy Ministra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany amin'izao fotoana izao. Anisan'ny midadasika ity lemaka lehibe ity satria dia mivelatra amin'ny velaran-tany 200 kilometatra toradroa ary tatsamarobe ihany koa no mivelona ao anatiny izay. Ray volana mahery nefa no nahavitan'ny asa dia efa misy mangalatra sady ireo zavabita ireo. Mitaraina ny ben'ny tanàna teo aloha noho ny toe-javatra misy ankehitriny. Zavatra tsy hoe fangalarana ny legioma no tena tanjon'le olona manao azy fa ohatran'ny akasiparana mihitsy zany le izy ka malahelo zany izay mpamboly amin'reto commune reo zany satria raha izao zany ny toe dia ohatran'ny verimaina ny vola nanaovana an'ity zasy ity dia vomafy ihany koa zany ny mpamboly raha hoe mbola misy ndray favakisany ity todrano. Misy mihitsy ny arany ireo sa misantoka ny anaran'ny Praimy Ministra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany amin'izay fahavitana ny fotodrafitrasa izay. Misy ihany koa zany tompona andraikitra ambony eto amin'ny fitondrana izay nilaza moa zany hoe izy no nanatanteraka an'izy ity ka ohatrany hoe misantoka ny asa ihany zany olona ambony eto amin'ny firenena zany hoe nanao an'ity fa tiany vice PM misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany mihitsy zany naloha mihitsy dia ahitsy izay resaka izay ho an'ny fantatry ny mpamboly tatsara rehetra ety amin'ny manodidina commune efatra reo fa ny vice PM mihitsy misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany no na mebula netana natanterahana izao asa izao zany. Faly ary ravo ihany koa ireo mahazo tombontsoa amin'ny fampiasana ity tohadrano lehibe ity ankehitriny. Faly tokoa ny mpamboly satria vita izao tohadrano izay mampitaintaina lavan'ny mpamboly mialohan'ny fotoam-panetsahana izao. Farisana enina atamin'ny Ambohitsy Manjaka manontolo ka noho izany mangataka izay mba vita lavarasy. Fandriampahalemana sy ny fitantanana ny raharaha-mbahoaka tsy afa-misaraka izany raha tiana ny ametraka fampandrosoana maharitra sy mahomby. Nahazo poste avancé ny Gendarmerie-Pirenena tao amin'ny commune Ambanivohitra Sahatavy, district-ny Vaventina. Nahazo lapan-tanana vaovao ihany koa izy ireo fotodrafitrasa vita noho ny fahamatoran'ny fitantanana ny volam-panjakana eo anivon'ny primature lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany araka ny fanazavana tany an-toerany fanadihadiana. Ny vahoakan'ny commune Sahatavy, Vaventina, mahatoky tena indray fa afaka ny amokatra sy hiatrika mpilaminana ny andavanandrom-pitadiavana no nitsenan'ny Praimy Ministra lefitra misahana ny fampandrosoana androany atoandro teto amin'ny kianja fanaovam-bolin'ny commune. Na dia tsy nomanina firy azy ity fitokanana ity, dia vahoaka marobe ny tonga niaraka naneho ny fankasitrahana izy ireo niezaka fampandrosoana natao noho ny nahazahoany ireo fotodrafitrasa vaovaon'ny commune amin'ny resaka fandriampahalemana sy fitantanana raharaham-panjakana. Nisy olo tena ny vahoaka tantanany ny ben'ny tanàna. Indrisanef ny taona 2011 19 décembre dia nisy ny accident hain-trano nahazo tamin'ny teto takapitanana Sahatavy dia kila forehitra tamin'izany ny bureau commune miaraka amin'ilay poste avancé. Izany indrindra monsieur le premier ministre no nitototoanay nangataka fagnampiana tamin'ny fitondram-panjakana ka dia eto zahay tsy hainay tsy sotranao fo ny falianao eram-poeran-tsaigna ny dodidodina ataonay ka dia faly zay tompolahy tompivavy amin'ny fagnampianao aminay nanorona fotodrafitrasa bureau commune sy ny poste avancé. Mbola maro ny ezaka mila atao ho an'ity commune ity raha tsy resaka fa tsy ny fanamboaran-dalana sy ny famoaham-bokatra noho ity toerana ity izay mampitohy any Ambatondrazaka, Sopotry Madagasikara sy Toamasina izay varavaran'i Madagasikara amin'ny fanondranana entana makany ivelany. Noho ireo rehetra ireo ao anatin'ny antsoina hoe fampandrosoana dia nitafa sy ny fanakalo hevitra tamin'ny vahoaka malagasy teto Vaventina ny Praimy Ministra lefitra. Tsy fotoana ny kobakambava sy fampanantenana izao raha ny fanazavany fa fotoana natao hitsinjovana ny vahoaka tsy mandaty arona, nametrahany hafatra ho an'ny mpanao politika sy ny mponiny Vaventina ihany koa. Aoko zay ifanenjehana rehetrarehetra fa mba zay tombontsoa ny firenentsika ity amin'izay no tokony matimatesantsika. Isy ny tsy fandriampahalemana araka ny voalaza teo. Matoa misy ny tsy fandriampahalemana dia misy zany tsy filaminana eo amin'ny fiarahamonitsika menakavy. Satria araka ny lazainy lehibe nisy olo tena ny district teo ary marina ny anazy raha misy dahalo eto Madagasikara
velany akory izy ireo malaza moa tatoato hoe SADC communauté internationale tsy misy communauté internationale na SADC manao dalo eto fa isika menakavy ihany dalo isika menakavy ihany zany a mamono tena satria mamono a piraitanindrazana amitsika ny anjara mpitandro ny filaminana dia amerina amin'ny filaminana ary mpitandro ny filaminana tsy natao hiambona ny isa-tokantrano na hoe ho asiana gendarme na polisy isam-baravarana andro fahizay fa zany filaminana zany a dia antoka avy amintsika menakavy ihany raha tiana nisy mifampandrosoana ilaina ny filaminana raha tiana hitonga amin'ny filaminana ilaina zany a ny firaisan-kina ny samy malagasy ilaina ny fampihavanana ny samy malagasy ny fampihavanana izay resahantsika sy tanterahantsika amin'ny samy malagasy dia tsy izahay mpanao politika akory no asaina mifanoroka sy mifandray tanana fa ny fampihavanana ilaina eto Madagasikara dia ny commune lazaina antsika fa hoe lavitra andrina ohatr' zao a dia tokony ho ampitoviana amin'ny commune akaiky ny goudron ihany koa ka tokony hitovy ny zanaka malagasy tokony mitovy a ny zanaka malagasy na iza misy azy a zay ny fampihavanana tiatsika apetraka eto ary zay ny fampihavanana mitondra makany amin'ny fampandrosoana fa tsy ny hoe rehefa milamina zay izahay mpanao politika mahay fandamina foana araky le hira malaza amin'izao fotoana zao iny hoe tsy very plasy ozy da mamy tsy very plasy ana rehefa tsy very plasy mangina ho azy zay a ny zavatra tsy mety eto ary zay a ny fampihavanana tsy azo ekeny fa ny tena fampihavanana marina no dia davy ny voaka malagasy a dia mba samy androso a ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara. Taorian'la teny samihafa sy ny fionana tamin'ny vahoaka teto dia niroso tamin'ny fijerena ireo fotodrafitrasa vita ny Prime Ministra Lefitra sy ireo delegasiona notarihina. Ireto fotodrafitrasa ireto izay vita noho ny fahamatorana teo amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka teo am-pelantanan'ny departemanta izay tarihina. Isan'ny mampiavaka ny barao vaovaon'ny commune sy ity poste avancé ity ny fomba nananganana izany mba ho afaka misedra rivo-doza izay mpahazo matetika n'ity faritra ity. Hivadika pejy hafa kosa indray isika nesorina ny tabapako iray izay antokana ampiasain'ny olona eny an-toerany noho ny fananganana trano iray eo akaiky ny toeran'ny dabo io. Menomenona vokatra izany ireo mponina manodidina satria miparitaka ny fako ny samyvaty sy afaka niaka azy ireo satria tsy ao anaty daba ireo fako. Niezaka izahay naka ny hevitry ny tompo-trano atsangana io saingy tsy nentina ny heviny izy ireo. Eny Ambohipo moa misy io trano sy io tabapako io. Baka ordura teto nasolo zareo zany tany amin'ny lavialina tanoany dia nanomboka lavialina zany lafa misy zomany olona tsy nahita fanariam-pakotsony dia nariny olona ohatran'izao zany le izy dia ny sasany nariny tato ambadika tato dia lasa miteraka loto be ho anay zany le izy ary fanafin'izay le commune koa tsy etiaka fako eto tsony zany satria tsisy baka ordura eto dia lasa miteraka loto be ho anay zany le izy ka zay zavatra zay zany no tena tsy eken'le olona rehetra eto manodidy reto mihitsy zany manalana an'le bako fangatan'le olona zany a dia avereny faran'izay aingana dia aingana zany le baka ordura zay teto tsy eken'le olona mihitsy zany raha zavatra zao a natao tsindry averena eto amin'ny faritra isanay nefa hatramin'izay tsisy an'izay. Eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray zato isa-taona ny horonan-tsary malagasy vokariny eto amintsika. Ny saranga atony no midina amin'ny malagasy dia saika nankafy izany avokoa. Misy ihany koa ny mbola mahita fa lavitrezaka tanteraka ny horonan-tsary malagasy mihoatra amin'ireo any ivelany. Mbola betsaka ny lesoka tsy maintsy harenina fa eo koa ny fahasahiranana iainan'ireo trano mpamokatra noho ny tsy fahampiana ara-boly fanadihadiana. Mitobaka eny an-tsena ny sarimihetsika malagasy, manakaiky ny vahoaka tokoa izany amin'izao fotoana izao noho ny fanavaozana mateti-pitranga. Tsy midangana ihany koa raha ny saran'izy ireny satria dia manodidina ny 4,000 ka hatramin'ny 570 ariary ny vidiny. Manandanja avokoa na ny tantara na ny mpilalao amin'ny sarimihetsika ka izay indrindra no mampiroborobo azy ireny. Eo koa le amin'le filan'le pakafy zany, le mpanjifa zany tena marina hoe karazana ohatrany hoe misy karazana comédie, scénette ohatrohatran'izay zany sy le acteur ao anatiny eo koa zany ny tena hoe mampandeha ohatrany hoe itiavan'olona an'le film. Miresaka ny fiainana andavanandro ny vahoaka ny ankamaroan'ny sarimihetsika malagasy, matetika vokiana kosa izany indrindra amin'ny lafiny teknika sy ny fahaiza-manao. Za tia film gasy.
Le film gasy zany tonga dia azo ny tiana atao amin'ny gasy. Zany hoe ny film gasy zany amin'izao fotoana izao a mbola hita hoe mbola lavitrezaka noho ny mbola mila ezaka ara teknôlôjika, mbola mila ezaka be dia be amin'ny lafin'ny scénario dia le malagasy mpanao horonan-tsary tokony ifehy tsara ny zavatra ataondry zareo zay vao mamoaka ilay asany fa manjary kitoto. Raha ho an'ireo mpamokatra horonan-tsary malagasy fahita eny an-tsena kosa, ny olana ara-bola no tena sakana amin'ny fampivoarana izany. Matetika dia amam-bolana ihany ny faharetan'ny famokarana sary mihetsika raha maharitra hatramin'ny 10 taonany maro izany ho an'ireo horonan-tsary any Hollywood. Raha ny henoko izao hoe misy mahavita film ao anatin'ny tapa-bolana ohatran'izany fa raha ho anay zany efa bolana eo zany fo indrindra mety maharitra 7 volana miainga hatrany amin'ny fanomanana ny resahako zany arakaraka le film ihany koa. Ny tena sedrain'ny mpamokatra amin'izao fotoana izao aloha zany voalohany indrindra ozy ny ara-bola satria ny vokatra dia ny mpangalatra no mioty azy. Dia vokatra izay tsy afaka manatsara mihitsy fa dia izay fitaovana ampelantanana no tsy maintsy ampiasaina, tsy afaka manavao fitaovana manatsara fitaovana. Efa misy ny ezaka saingy tsy ampy ka izay no antony tsy ahafahany mandeha eo amin'ny sehatry ny vatsy iraisam-pirenena. Ny sarimihetsika eto amintsika azo atao hoe maro. Eo amin'ny 100 isa-taona eo ny vokatra sarimihetsika. Anatin'izay 100 izay vitsy le mpanjifa. Ny antony voalohany dia resaka piraterie. Ny antony faharoa dia eo amin'ilay kalitao. Kalitao eto amintsika efa miezaka ihany ireo mpandraharaha, ireo mpamokatra. Nefa mbola tsy ampy. Kalitao izay lesika voalohany dia tsisy le fampianarana. Manodidina ny 20 tapitrisa ariary ny saran'ny famokarana horonan-tsary malagasy eto amintsika. 20 tapitrisa ariary no midina kosa izany raha ambany indrindra ho an'ireo trano mpamokatra. Vola be araka izany vao afaka manodina horonan-tsary amin'ny ara-dalàna. Aiza ho aiza kosa nefa ny lafin'ny kalitao na eo amin'ny lafin'ny fahaiza-milalao, fahaiza-mikirakira ny fitaovana eo ampelantanana sy ny fampivoarana izany manaraka ny toetrandro, fa indrindra ny voto atin-dresaka izay manome lanja ny horonan-tsary iray. Misy ihany koa anefa ireo horonan-tsary manana ny maha-izy azy ary mitondra ny lazany maneran-tany, saingy tsy ny sarababem-bahoaka no afaka ny ahita, izany hoe ankafy izany. Ny horonan-tsary tsara voatra ve no tsy manantona ny sarababem-bahoaka sa ireo sary mihetsika efa fahita eny an-tsena tsy ampy kalitao no tadiavin'ny olona na izany na izany vao sikajy ho pitaizan'ny vahoaka ny horonan-tsary. Eo amin'ny pejy fampianarana, olana tsy manam-pahataperana, ny resaka fa tsy mpianaran'ny mpianatra ny ivelany manodidina ny 500 hatramin'izao, na dia teo aza ny vahaolana efa nasehon'ny fanjakana. Nampiatso mpanao gazety tetsy amin'ny 67 hektara, ireo ray aman-dreny mivondrona ao amin'ny fikambanan'ny ray aman-dren'ireo mpianatra malagasy any ivelany androany nanao Antsoavo amin'ny fijerena ireo zanany tsy mbola nandray fatsy mpianarana 7 volana amin'ny tetina 9 tapitrisa euro. Arao ny fanazavany. Nisaotra ny fitondram-panjakana ny aminy tsy nandefasa nody an'ireo ankizy ireo aloha voalohany indrindra. Ny faharoa misy le vola 1,4 milliard d'ariary. Ny fanontaniana iray aman-dreny dia ny hoe makaizy io vola eo ho ny mpianatra rehetra any ivelany ve sa ho an'ny Chine sa ho an'ny Frantsa sa ho an'ny Maroc. Ny fahatelo efa effective ve io vola eo fa niala teto Madagasikara fa any ampelantanan'ny ambasaditsika any ivelany sa mbola resaka fotsiny aloha. Manontany zany zareo aman-dreny hoe tena mangataka ny effectiviteny io satria zavatra fanresana tokony andraikitra ambony. Ny fahaefatra fotoam-pidiran'ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony any Eropa any sy any Azia amin'izao fotoana zao. Misy ny inscription tsy maintsy aloha, misy ireo vizan'ny mpianatra zay efa somary expiré amin'ity mois ty. Manaitra ny fanjakana izahay ny amin'ireo adidy izay mbola miandry azy, ny bourse izay mbola tsisy tokotany ny hatreto dia mbola iantsona ihany koa ny fanjakana mba handray an-tanana ary mba tsy zanak-kalahafa hoe rehefa manome 1,4 ho an'ny firenena anankiray na ny toerana anankiray dia tokony hisy koa mitovitovy amin'izay ho an'ny mpianatra rehetrarehetra satria zanaka malagasy.
Amaranina ny fampahalalam-baovao mbola ao anatin'ny fotoanan'ny fialan-tsasatra tokoa isika amin'izao fotoana izao. Isan'ny fialam-boly mahasarika ny ankizy ny roller sy ny skateboard. Mipetraka anefa ny fanontaniana, mitovy zo amin'ny mpandeha tongotra ve izy ireo rehefa mandeha eny an-dalana sa mitovy zo amin'ny mpitondra bisikileta sy ny mpitondra moto mampidi-doza ity kilalao ity izay nahazo vahana teto Madagasikara tao anatin'ny 5 taona farany fanadihadiana. Tsy natao any mahantra ireny kilalao ireny amin'ny ankapobeny. Tsy andrivony fa analiny ny vidiny na ny skateboard, na ny roller, na ny trottinette. Efa miparitaka eran-tsena nefa ireny kilalao ireny ary be mpanjifa eto amintsika. Malafy eo amin'ny 5 isan-kerinandro eo zany izay amin'ireo kilalao ireo. Ny tena mandeha zao dia ny roller. Roller zany tena tian'ny ankizy be mihitsy. Ny roller 275 000 francs na 55 000 ariary. Dia ny skate zany misy karazany telo. Misy ho an'ilay ankizy kelikely. Ty zao ilay izy 95 000 francs na 19 000 ariary. Misy koa zany ho an'ilay ankizy salatsara ny 14 ans, 16 ans reny. Ty zany zao ilay izy ho an'ny ankizy 16 ans ty na 17 ans 27 000 ariary na 135 000 francs. Dia misy koa ho an'ny ankizy moyenne. Moyenne izy zany somary kelikely 125 000 francs na 25 000 ariary. Arak'izany, efa tafiditra amin'ny andavanandro mpiala sasatra ankehitriny, indrindra fa ny eto an-drenivohitra itony karazana kilalao itony. Tsy mora ny mianatra ny roller sy ny skateboard noho izy ireny mila fahazarana sy faharetana, fa indrindra fitoniana sy fahaiza-manao. Ny fiarahana maromaro no ahitan'ny tanora na ankizy mpiangaly izany fafinaretana amin'ity karazana kilalao ity ka mahatonga ny sasany hifanao fotoana manokana rehefa faran'ny herinandro toy izao. Maro amin'izy ireny no mandeha eny an-dalambe ary betsaka ny mpandeha tongotra no menomenona rehefa mifanena amin'izy ireny. No sady matahotra ihany koa amin'ny fahasahian'ireo ankizy mandeha mafy amin'ny moron'arabe. Isan'ny toerana filalaovan'izy ireo roller, skateboard any amin'ny ANSP Filoha, Mahamasina, Tsena Masay. Samy manana ny filininy izy ireo. Ampianarana an'ity roller ty? Ty zany arakarak'ilay olona le ampianarana zany fa izy ohatran'ny mandeha tongotra ihany. Izy arakarak'ilay olona ampianarina, misy manko ilay olona mora ampianarina azy dia misy ilay mbola sarosarotra ampianarina. Zaho aloha zany rehefa ilay mianjera zany dia indrindray ilay mibosta na ilay manakely manao style kely démosy zay. Indray efa mahazokihana misy zay amin'iny lasa aloha maty eo. Raha voadona tomobile aloha mbola tsisy fa le mandeha ohatrany sur route reo dia mahavoadona olona. Lehibe ilay ambiance aloha satria mifankahita daholo dia mifanoro zava-baovao dia mampitombo hoe lian-damitié zany. Mandeha mianatra ny tameny iny dia mandeha skate sady amarina koa ilay arabe somary. Izany mazava ho azy fa lalao mampidi-doza ireto karazana kilalao ireto. Tsy misy ny lalàna fifamoivoizana manokana mifehy izany eto amintsika. Eny tamiko io moa ohatrany hoe filana vaovao mpongatra vetivety tato ato zany izy io zao. Dia eto amintsika zao fa aty aminay zany aloha aty amin'ny sehatry ny fampianarana mamely fiarakodia tsy mbola tafiditra ao anatin'ny lalàna amin'ny fifamoivoizana eto amintsika ireny zany zao raha ny aty aminay auto-école aloha zany no masina resaka. Fa nefa ny ary zareo nefa efa mampiasa an'ilay lalana ihany koa. Dia eo zany tokony asiana fandaminana vaovao angamba raha hoe ekena ny famoivoizana eny amin'ny arabe. Fa ny tena mampatahotra ihany koa matsy dia zareo fa mandeha dia ohatra mitazona amin'ny vodin'ny tomobile. Tomobile mandeha tsara iny dia mitazona ny vodin'ny tomobile dia ny olana hoe raha sanatria misy lavaka lalovan'ilay fiara dia izy mandeha eo dia mety tsingidina eo izy dia eo no mety ho savoritaka be. Noho izany, ilaina hatrany ny fitandremana sy ny fahamalinana amin'ny fitondrana ireny karazana kilalao ireny amin'ny ankapobeny. Tokony toerana manokana tsy mifandray amin'ny arabe no ilalaovana azy. Ilana fanaraha-maso avy amin'ny ray aman-dreny ihany koa izany mazava ho azy satria saika tanora tsy ampy taona avokoa no mankafy ity karazana kilalao ity. Mifarana hatreo indray ny fiarantsika tamin'ity anio ity tomboky lasy tomboky vavy isaorainao naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mamay fotoananao indray amin'ny alatsinainy tahaka izao. Veloma tompoko.